koa manetretena eo ambany tanamaherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoan'andro voatendriny. Petera voalohany toko 5:1-5. Rehefa avy nanome fananarana ny amin'ny fiainana ny fanetretena ho an'ireo izay eo amin'ny toerany mpitarika sy ireo rehetra eo amin'ny toerany tarihina ny soratra masina, dia toy izao ny tohiny hafatra. Koa amin'izany manetretena ambany tanamaherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoan'andro ary apetraho aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miahy anareo. Petera voalohany toko 5:5-7 dikateny protestanta fanitsiana 5. Raha samy manana ny fomba famaritana ny atao hoe fanetretena ny olona tsirairay arakaraka ny sehatra misy azy, dia andeha kosa isika andray fampianarana tsotra avy amin'izay voalaza ny soratra masina anio, ary indro zaraina amintsika ireo dingana vitsivitsy ahazona miaina ny fanetretena. Fanekena fa Andriamanitra no tompony zavatra rehetra ary isika dia mpanompony ka natao hankatony teniny. Fanekena hanao asa na hetsika anankiray amin'ny fitiavana sy amin'njotopo. Fanekena ao anaty sy fahavononana ijoro ho fianarana na fakantahaka amin'ny teny sy ny atao. Fanekena hanompo ny hafa sy hanaja ny fisian'ny fahasamihafana. Koa anjarantsika ny mihazona sy miaina ny fahamarinan'ny soratra masina hoe ny valin'ny fanetretena sy ny fahatahorana ny tompo dia harena sy voninahitra ary fiainana. Andriamanitra, ampianaro aho hahay hanetretena ka hankatony teninao. Amen.